tanterahana azy sisano anjaratsika ary engany mba tsy hoisan'le hoe miainy fotsiny ianao de manaiky resy lahatra zany kanefa tsy manatanteraka ary tsy mety manaraka fa manomboka zao zany de tena hoe rehefa tsy marina elana fa rehefa marina arahana zay nitorohevitra tsara indrindra apetraka amintsika mba ananatsika antoka fa olona handova ary anananjara any am'izany atao hoe fiainana mandrakizay zany a isika izay mpanaraka ety fandarana ety ny zavatra mampiahy ihany sasany koa moa de mahita an'le hoe ahoana reny hoe mangovongovotra ireny a rehefa hoe misy fanamasina ireny zavatra ireny zany de tsorona mazava be amintsika fa tsy avy amin'ny devoly a rehefa tena araka ny lazaiko farany tety raha fanamasina no antsotsika de fanamasina ny tonga eo fa tsy fanahy ratsy mihitsy akory sanatry ny vava ka rehefa tonga ao anatin'ny olona le fanamasina misy mety mangovongovotra misy tsy mangovotra misy menjera misy tsy manino tsy manino arakarak'izay zavatra mitrango eo zany a fa le izy kosa aloha tsy zavatra amboarina na hoe tifetifena fa tena marina na hoe tena réel hoy ny fitenitsika azy a de rehefa le fanamasina no anatin'ny olona ka na maninona izy a de tsy tokony omelohantsika mihitsy misy teny mampatahotra de mampatahotra mantsy a izay tiako hanombohana ty androany ty indray a izay engaviko anao mba horaisinao a sy erahantsika mamaky ary a izao tenin'Andriamanitra izao ao amin'ny Matio a de toko fa 12 Matio toko fa 12 de andininy fa 2:30 andininy fa 1:30 sy 2:30 Matio toko fa 12 andininy 1:30 sy 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe zao ny voalazany teny ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe hahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenan-dratsy samy hafa rehetra fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina ary na iza no manao teny anohitra ny zanak'olona de azo famelan-keloka ihany fa na iza no miteny anohitra ny fanahy masina de tsy mba hahazo famelan-keloka na am'izao fiainana zao na amin'ny hoavy anisan'ny teny mampatahotra izy io a raha miresaka moatsika ny mikasika ny atao hoe fitenenan-dratsy a dia misy dikany eo a atao hoe blasfemia izay maro amintsika ny mahafantatra hoe ny atao hoe blasfemia zany de ny hoe misantoka toerana na anarana ohatra hoe za zao olombelona de miteny aminareo hoe za no Andriamanitra de miteny ratsy an'Andriamanitra zay kanefa eto amin'ty teny vakitsika ty de tsy zay loatra ny hevitra le hoe fitenenan-dratsy fa raha raisitsika ny teny eo ambony eo a de zao namoaka demonia Jesosy a de nolazain'le sasany nanatrika tahaka ny fariseo sy ny mpanoradalana sy ny namany hoe tsy fanamasina no namoahany Jesosy an'io demonia io fa fanahiny Belzeboba fanahiny Satana zany hoe lay fanamasina tao am' Jesosy Kristy no nolazain'reto olona ireto hoe fanahiny devoly de izay le nitenenan Jesosy eto hoe fitenenan-dratsy ny fanamasina ihany koa zany ka eo indrindra no tiana apetraka zany hoe raha ohatra zany za manana fanamasina ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de enao no milaza hoe devoly mampiteny tsy fantatra n'io pastera io enao zany lay miteny ratsy ny fanamasina raha mamoaka devoly a na mamoaka demonia amin'ny alalan'le fanamasina atao anatiko de lazainao fa fanahiny demonia no amoahako ny devoly io a enao zany zay le hoe miteny ratsy ny fanamasina tiany Jesosy resahana eto zany hoe raha ny fanamasina lazaintsika fa fanahy ratsy fitenenany ratsy ny fanamasina zay ary ino ny tiany Jesosy teneniny eto hoe tsy ahazo famelan-keloka ny olona manao an'izay ka raha ohatra hoe talohan'ny androany ianao a no mety niteniteny zavatra tahaka an'izany mbola amindra fo aminao Andriamanitra satria azoko lazaina sy heverina hoe mbola tao anatin'ny tsy fahalalana ianao fa manomboka zao efa mahafantatra atsika hoe avy amin'ny fanamasina ny fiteny tsy fantatra avy amin'ny fanamasina ny fiatsika rehetra zay noverintsika fa tsy avy amin'ny fanamasina araka izay mety ena metrano aya sy fanontaniana rehetra raha tena fanamasina no nantsony noho izany de aoka tsy anao tahaka an'izany ntsony sika hoe raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ohatra de lazainao hoe devoly zany raha misy mangovongovotra ohatra nefa fanamasina ny nantsona de lazainao hoe devoly zany misy menjera de lazainao hoe devoly zany sy ny sisa de lazaiko marina zany hoe miteny ratsy ny fanamasina ny olona manao an'izany ary tsy azo famelan-keloka ntsony ho Jesosy
na am'izao fiainana zao na amin'ny fiainana ho avy ka dia mangataka atsika mba tsy isaina to zany ntsony satria efa mahalala ny marina tsika zao fa hafa ny teo aloha tsy nahalala ny marina ianao. De zay no mikasika an'iny fa zao io fanamasina io rehefa tonga ao anatin'ny olona dia inona no zavatra tsapan'le olona ao anatin'zay hoe fandraisana ny fanamasina zay na hoe inona no entiny fanamasina io ao anatin'lay olona ary. Dia amaky tenin'Andriamanitra isika zay efa nandalo teto amintsika teto amin'ny fandaharana fa dia miverina amintsika indray zay kehitriny noho izao resaka fanamasina izao. Efesianina toko voalohany dia ny 7:12. Efesianina toko voalohany 7:12 zao ny voalazany teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tompo-kase tamin'ny fanamasina araka ny teny fikasana. Mbola afaka toizana moa izy amin'ny 4:12 fa ny 13 ihany vakitsika. De ny tena raisina zany de hoe ny olona ao amin'ny Kristy efa nazavaiko moa ity teny ity tamin'ny fotoana ray. De zao avy ny olona ao amin'ny Kristy nandre teny izy aloha atao hoe tenin'ny fahamarinana. Tadidio zay ohatra tsika zany zao mandre tenin'ny fahamarinana. De ny filazantsara famonjenanareo izy. Eny ao aminy koa ianareo rehefa nino, zany hoe renao le tenin'ny fahamarinana de ninonao hoe marina zany. Ary rehefa ninonao hoe marina zany de narahanao sy nekenao le izy. Zay zany ny olona atao hoe ao amin'ny Kristy. Fa raha misy olona mandre tenin'ny fahamarinana fa tsy manaraka an'izany, tsy mino an'izany, tsy olona ao amin'ny Kristy izy na de mivavaka aza. De ao aminy koa ianareo izy rehefa nino no nasiana tompo-kase tamin'ny fanahy masina. Zany hoe lay batisan'ny fanamasina no raisin'lay olona atao hoe nino de mitondra tompo-kase ho azy na mametraka tompo-kase ao anatiny. Inona moa no ilana ny tompo-kase raisina avy amin'ny fanamasina io? Ao amin'ny bokin'ny Efesianina ihany toko 4:13. Efesianina toko 4 dia ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ny voalazany teny ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisina tompo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Ny antony ipetrahan'ilay tompo-kase ao anatsika tsy resantsika zany le mampalahelo fanamasina efa voaresakitsika teo aloha fitenenan-dratsy ny fanamasina. Fa eto ndray zany hoe aza mampalahelo fanamasin'Andriamanitra io fanamasina io izy zay nanisina tompo-kase. Voapirofo araky ny andininy vakitsika teo aloha hoe tamin'ny alalan'ny fanamasina no nanisina tompo-kase tao anatin'ny olona. De eto ndray hoe asiana tompo-kase atao inona le olona ho amin'ny andro fanavotana. Zany hoe ny tompo-kase apetraka le fanamasina ao anatin'ny olona de mikendry amin'ny vanim-potoana anankiray atao hoe andro fanavotana. Inona moa io andro fanavotana io? Io andro fanavotana io araky ny efa nianarantsika dia zao amin'ny andro fahatezerana izay irarahan'ny lozafito eto amin'ity tany ity de misy olona ho avotana kosa tsy ho tratran'ilay lozafito noho ny fanisiana tompo-kase azy. De zay ty teny ity. De izay fanavotana zay ao anatin'ny lozafito no atao hoe andro fanavotana. Ka zay tsy manana tompo-kase amin'izany fotoana zany dia ho tratran'ny lozafito. Zay manana tompo-kase amin'izany fotoana zany de tsy ho tratran'ny lozafito na ny fahatezerana farany rehefa tonga zay fotoana zay. Zay zany no anisan'ny tombony anankiray aloha raisin'ny olona amin'ny alalan'ny fipetrahan'ny fanamasina ao anatiny na amin'ny alalan'ny fisin'ny fanamasina ao anatiny. De ny tompo-kase miaro azy, mitondra azy ho amin'ny andro fanavotana ka misakana ny loza tsy ho tonga ao aminy rehefa tonga zay fotoana zay. Tadidio nefa fa le olona ao amin'ny Kristianina manana an'izay araka ny teny vakitsika teo. Zay aloha zany no anisan'ny hoe zava-dehibe anisan'ny tsy maintsy ananan'ny olona ny fanahy masina ao anatiny. Manarak'izay dia misy teny anankiray zay efa nivakiana ihany koa teto tao amin'ny Jaona toko 4:40 dia andao mbola vakitsika zay teny zay 9:40 no vakitsika. Jaona toko 4:40 9:40 zao ny voalazany teny ary izaho hangataka amin'ny ray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay.
Ny atao hoe mpananatra dia io ihany ilay fanahy masina eo ambany eo amin'ny 1:7 dia tsoron'le izy hoe dia ny fanahin'ny fahamarinana zay tsy azo azo tontolo zao raisina sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny raisiko zany eto dia hoe inona no dikan'le hoe mpananatra zay tsy inona aloha fa fanahy masina ihany. Misy fanazavana kely eo ambany eo amin'ny baiboly hoe amin'ny teny grika zany le hoe mpananatra dia zao parakleto. Ny dikan'ny parakleto izy dia zao mpanampy na mpampahery na solovava. Zany hoe lay fanahy masina ao anatin'ny olona zay atao hoe mpananatra ihany koa rehefa tonga ao anatin'ny olona dia azo lazaina zany hoe mpanampy io, da tsika eo mampanampy azy. Azo lazaina ihany koa hoe mpampahery io, ary tsy ihany fa solovava ihany koa io. Zay zany anisan'ny tompony lehibe ihany koa, kanefa tsy vitany hoe tompo fa zay mihitsy koa no antony nametrahan'Andriamanitra ny fanahy masina ao anatin'ny olona. Satria ny fanahy mantsy dia tsy iza tsy inona fa Jesosy Kristy ihany. Dia io fanahy masina io zany araka ny teny grika dia mpanampy, mpampahery na solovava. Dia le mpanampy moa ho hitantsika hoe inona moa no tena hanampian'le fanahy masina ny olona sy le mpampahery. Fa le solovava aloha no raisitsika satria eo koa mantsy misy fitaka izay mahazo ny olona maro amin'izao fotoana izao miresadresaka amin'ity mikasika an'ity hoe resaka solovava ity. Fa inona moa io solovava io? Misy teny ary ao amin'ny Jaona voalohany 2:2. Jaona voalohany 2:2 dia 2 no vakitsika ary. Jaona voalohany 2:2 dia 2 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no valazany teny ary. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Ity teny ity dia ianteran'ny olona be dia be, kanefa diso fandray izy metehitra amin'io. Hoe raha misy manota dia manana solovava isika dia Jesosy Kristy. Feritreretan'ny olona zany amin'io teny dia hoe na inona fiainany, na inona ataony dia hoe efa misolovava antsika Jesosy fa aza matahotra, avotra foana tsika. Izy isan'andro isan'andro efa miresaka amin'ny ray eo foana fa na inona fiainantsika, na hanototsika, na handika alalantsika, na haninontsika, efa ao Jesosy solovava aza matahotra. Ohatrin'ny hoe zay nandraisan'ny olona azy nefa diso zany tena diso zany. Ny mahadiso azy misy andinin-tsoratra masina anankiray aloha milaza fa tsy vakiako intsony hoe raha mini manota kosa isika dia zao tsisy fanatitra noho ny ota ho antsika intsony. Zany hoe tsy azo famelan-keloka intsony isika ho ny tenin'Andriamanitra raha mini manota. Ka mbola any amin'ny loha hevitra fa moa ny tena iresantsika mikasikasika an'izay hoe mini manota izay sy ny resaka hoe ota mety hoe tsy inina. Fa eto zany hoe raiso hoe inona ny dikan'le solovava dia miverina tahaka an'ilay tany amin'ny Jaona 4:12 teo. Solovava ozy izy amin'ny teny grika eo amin'ny fanazavana eo ambany eo dia izaho parakleto, mipetraka any le parakleto aloha. Dia izaho le Jaona 4:12 zay mivakitsika teo ihany, zany hoe mpanampy, mpananatra, le fanahin'ny fahamarinana ihany zany. Ka raha ohatra mipetraka ary ty teny teo manana solovava, le solovava arak'izay dia tsy araky ny eritreritsika zay hoe namatorana antsika teo hoe lay Jesosy Kristy any ambony eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra mivavaka ao antsika, mifona ao antsika. Tsy zay zany le solovava eto fa le parakleto ihany, lay fanahin'ny fahamarinana ihany izay ao anatintsika olombelona zay tsy any an-danitra fa ety an-tany, ao anatin'ny olona zay itoerany. Io nefa voalaza hoe tsy inona nge fa na ao anatin'ny olona io fa Jesosy ihany. Izay le Korinthiana 2:7 izay itoeran'ny fanahin'ny tompo, nitoeran'ny fahafahana fa ny tompo ihany izany fanahy masina izany ozy izy. Dia zay mahatonga azy hoe manana solovava isika ao amin'ny ray dia Jesosy Kristy, kanefa tsy lay Jesosy any an-danitra eo an-tanana ankavanana fa lay fanahy masina ato anatintsika satria parakleto no anazavana le solovava eto. Dia ahoana reo fomba ahatanteraka an'izay hoe solovava zay ary le parakleto na le fanahin'ny fahamarinana ao anatin'ny olona. Romanina 5:9 no vakitsika 2:20. Romanina 5:9 2:20. Zao ny fahatanterahany teny io ary. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny manao hoe ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika
fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Zay le fatateran'le hoe misolo vavatsika le fanahy. Io teny io hoe ny fanahy mamonjy fahalemetsika ray zay aloha, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika. Raha ny saitsika zany no eritreritra hoe zao no tokony vavaka atao, tsy haitsika zany ny anakatra an'le hoe ahoana ny fomba hifonana hitarainana amin'Andriamanitra raha misy manota, raha latsaka ao anatin'ny fahotana. Fa hoy izy hoe ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Aiza moa ifanahy io tsika? Le parakletony ato anatintsika, de io ao anatintsika iny hoe solo vavy, de io no miteny, io no mifona ho atsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Inona moa natao hoe fitarainana tsy azo tononona? Fiteny tsy fantatra zany, sakaiza malala. Fiteny tsy fantatra zany. Zay no mahatonga an'le hoe amin'ny fanahy no hitenena ny zava-miafina amin'Andriamanitra ka tsy misy mahalala. Miverina any amin'le Korintiana 1:7 zany andininy 2. De iny fanahy miteny tsy fantatra iny zany, de le fanahy masina ao anatiny no mampiteny azy, de mivavaka amin'Andriamanitra izy, de iny no atao hoe fifonana tsy azo tononona, fitarainana tsy azo tononona. De zay ny fatateran'le hoe solo vava. Zany hoe misolo vavantsika le fanahy masina, mampiteny ny vavantsika le fanahy masina, fa satria ny saitsika tsy mahafantatra hoe ahoana ny vavaka tokony atao mba handraisana famindrampo avy amin'Andriamanitra. Zay ny dikan'le hoe manana solo vava isika, fa tsy araka le hevitra hafahafa teo le hoe na anoty ianao na aninona ianao de efa eo Jesosy, kalma fotsiny fa tsisy atahorana. Diso zany tena mamita tena isika ary mamitaka olona raha toka hiantehitra ny am'zany. Zay zany anisan'ny asa lehibe zay ataon'ny fanahy masina ao anatin'ny olona izay itoerany. Fa tsy zay ihany, fa andao jerentsika ihany koa hoe inona ihany koa ary no ataon'ny fanahy masina ao anatin'ny olona akoatran'izay mampisolo vava azy zay. De inona ihany koa no ataon'ny fanahy masina rehefa tonga ao anatin'ny olona izay tsy iza tsy inona fa Jesosy ihany io iaho. Dia misy teny anankiray somary raisitsika ry amin'ny Ezekela 4:30, zany hoe testamenta taloha. Ezekela 4:30 de ny andininy 7. Ezekela 4:30 andininy 7. Zao raha voalazany teny: ary ny fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Raha noraisitsika le teny tamin'ny teo alohaloha teo mikasika an'le hoe io fanomezana fanahy masina ho an'ny olona isam-batan'olo io ane, de efa voalaza tany aloha hoe teny fikasanana ray zay voasoratra tao amin'ny bokin'ny Joel 4:1 ka hatrany amin'ny 5. De zao io teny fikasanana ray io zany de tsy inona fa ny fanomezana ny fanahy masina. De mifanampy am'izay ty teny atao amin'ny Ezekela 4:30 ity hoe ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo. Inona ny tanjon'Andriamanitra mametraka le fanahy ao anatin'ny olona? De voalaza io hoe ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Zay zany ny tena tarigetran'Andriamanitra, ny tena tanjon'Andriamanitra, ny tena nkendren'Andriamanitra mihitsy hoe metraka fanahy masina ao anatin'ny olona. Inona no antony? Ahatonga ny olona io handeha araka ny lalàn'Andriamanitra, zay hoe handeha araka ny lalako, ary hitandrina ny fitsipika Andriamanitra sady anaraka azy. Zay no tena tanjona nametrahan'Andriamanitra ny fanahy ao anatin'ny olona isam-batan'olona isam-batan'olona. De amafisina ary teny eo aty amin'ny testamenta vaovao fa amin'ny endrika hafa. Hebreo 4:50. Hebreo 4:50 amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra manao hoe: fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro zany ho Jehova, dia hataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako ao am-pony, ary izaho ho andray amaniny ary izy ho oloko. Zay zany ny fatateran'le teny tany amin'ny Ezekela teo, le hoe ahatonga azy handeha araka ny lalàna ary ny hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. De eto izy manamafy indray zany hoe rehefa afaka izany ozy izy, de zao ataoko an-tsainy lalako ary hosoratako ao am-pony. De inona moa dikan'izany?
tsy hoe reto avy le lalàna de ampidirina ao an-tsain'le olona de hoe tena enarina tsenjery daholo io lalàna io hoe zao avy zao avy zao avy zao avy